Katratrany isan'ireo olona voamarina ho mitondra ny valanaretina coronavirus raha ny eto Menabe tafakatra any amin'ny 12 ny isan'ireo izay efa voa hatramin'izay. Misy ihany koa ireo olona ayaina ho mitondra ny tsimok'aretina izay efa manaraka fitsaboana amin'izao. Misy ireo manaraka fitsaboana any an-tokatrano ary misy ireo izay tsaboana ao amin'ny hopitaly manara-penitra Morondava. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy marary zany 12 ato amin'ny manara-penitra amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny olona antsoina hoe cas suspect na cas confirmé izay manaraka ilay fitsaboana any an-trano. Nandeha ny resaka hoe maninona ny misy any an-trano, maninona ny misy aty amin'ny manara-penitra. Misy trano izay ipetrahan'ny olona mihiboka izay hita fa tena ataontsika hoe manaraka ny fenitry ny fahasalamana ny tranon'ireny olona reny. Zany hoe tiako tenenina zany hoe ilay olona marary eny an-tokatrano zany tena manana trano manokana mihitsiny sarotra ny anaovany an'izay fepetra izay ao an-trano mitokanana dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny CRCO fa afindra aty amin'ny manara-penitra. Araka ny fanazavana azy efa nisy ireo sitrana soamantsara taorian'ny fanarahana fitsaboana saingy nisy ihany koa ireo namoiny ainy. Tafiakatra enina ny olona laviny ety valanaretina ety tato amin'ny faritra Menabe amin'izao. Amin'ny ankapobeny ny faritry Menabe no resahana dia enina ny isan'ny olona maty ny valanaretina. Ny anankitelo amin'ireo no voamarina vita fitiliana PCR zany mitondra ny tsimok'aretina ary ny anankitelo kosa dia tao anatin'ilay tranga mampiahiahy na hoe cas suspect zany izay atao hoe efa nitondra ilay solotsaretina ihany fa nohon'ilay fahafatesan'ilay olona talohan'ny fotoana ka tsy nahavitana ilay PCR no ametrahana azy an'izay hoe cas suspect izay. Raha ny voalaza dia efa misy ny lamina izay napetraky ny fitondram-panjakana mahakasika ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ka entanina rehetra mba hanaraka izany. Efa nisy ny fidinana ifotsiny nataon'ireo membra ao amin'ny OMC eto amin'ny faritry Menabe tany miandry vahazo niara nivory tamin'ireo ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka tato amin'ny faritra nandiniana sy amahana ny olana tsy mandriam-pahalemana eto amin'ny faritra izay niresahana indrindra ny famonoana ny ben'ny tanàna ny ampany. Nandritra izany no nanomezana tantsoroka ireo mpitandro ny filaminana hanatsarana ny endriky ny afandriam-pahalemana. Tsy mitaza-potsiny ny zava-misy ety amin'ny faritra ihany koa ny eo anivony afibakon'ny gendarmerie satria dia lela vola roa tapitrisa ariary no atolotra ireo izay olom-pirenena manome loharanom-baovao maro potitra ahafahana misambotra ireo olon-dratsy na havandoza ireo. Eto zao dia mampahafantatra fa ny anivon'ny gendarmerie dia mitondra an'izao teny izao ho an'ny olom-pirenena tsy ankanavaka izay mety hanana vaovao ary raha ny vaovao omeny ahafahana misambotra voana vandoza dia nisy ny fanokanana vola roa tapitrisa ariary ho fakasitrahana amin'izany manome vaovao izany. Iza ny olona mitonona amin'izany efa misy ny vaovao tokony homena dia mazava ho azy fa ao amin'ny Andovazo zany na eto Menabe ny tokony andraikitra ny gendarmerie profo mipoka amin'ny tendany izao fa dia tsy mitaza-potsiny ny fitoram-panjakana amin'ny ankapobeny raha vao misy zavatra miseho fa dia tsy maintsy mifanome tanana, tsy maintsy mifanampy, tsy maintsy mijery ny fomba rehetra ahafahantsika miara miasa mba hatongavana an'izany filaminana izany. Misy fiaraha-miasa matika dia matika ihany koa eo amin'ny mpitandro filaminana telopoto, ny zandary, ny polisy ary ny miaramila mba ho fitadiavana an'ireo navandoza. Ao koa isika izay manam-baovao rehetra zany mba hatitany zany mba ho tombotsoa hitambarana efa mandeha dia mandeha ny ezaka rehetra amin'ny fitadiavana ny navandoza ary mino isika fa raha mandeha araky ny tokony ho izy ny fandrindrana rehetra dia ahitana vokany tsy ho ela izany. No antitra ny teriny tompony andraikitra teto fa mijanona ho tsy ambaratelo ny mombamomba ny olona manome loharanom-baovao azy ireo mitohy hatrany ny famitorana sy ny fanadihadiana izay ataon'ireo tompony andraikitra mahakasika io raharaha na hafatesan'ny aben'ny tanàna io. Nisy ihany koa ny iraka manokana izay avy amin'ny gendarmerie pirenena tonga ty an-toerana